Ao anatin'izao savorovoro izao an-trano dia nihetsika indray ilay Raharaha Boeing 777 izay efa nalaza be tao anatin'ny fotoana lava moa izay Boeing 777 izay. Ka nepitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny Raharaha Boeing 777 no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Antsiranana misy mivarotra ireo nosy madiniky. Misy mivarotra ireo nosy madiniky ao Antsiranana araka ny hita amin'ny sary ka manaitra ny tompona andraikitra handray ny andraikitra tandrify azy avy ireo ponina any an-toerana any amin'izao fotoana izao manoloana an'izay fivarotana an'ireo nosy madiniky manodidina ny Antsiranana ireo. Namany mivarotra tanindrazana ihany ireo rehetra izay nivarotra an'izay nosy manodidina ny Antsiranana izay. Ambilobe anala mosary indray nihady iray metatra dia nahita volamena ny mponina tany an-toerana tany. Tao Ambilobe anala mosary mo no nahitana an'izany. Fantatra fa efa nandritra ny 5 taona no natao ny alafadin'io toeran'io ka tsy nanaiky hidiran'olon-kafa eo amin'ny toeran'io ireo mpitrandraka any an-toerana any. Amin'izao fotoana izao voalaza fa tonga niditra ankeriny nefa n'ireo vahoaka izay mba hitrandraka ihany koa izay nambaran'izy ireo fa mba hazona tombontsoan'ny be sy ny maro ity harem-pirenena ity fa tsy sanatria akory hanao ampimamba tahaka ny nataon'ireo taloha amin'izay tsy mahazo mitrandraka ny vahoaka madinika fa ireo goekantitra sy ireo izay lohandohan'ny mitarika ihany no afaka nitrandraka tamin'izay resaka volamena tamin'iny faritry ny Ambilobe iny. Fifidianana sy fokotany indray tsy ho tontotsaina amin'ny alahady indray hoy ny prefet Antananarivo. Tsy ho tanterahana amin'ny alahady ny fifidianana sy fokotany ao Antananarivo renivohitra araky ny nambaran'ny prefet Antananarivo noho ny baiko nomeny sekretera jeneraly ny ministera ny atitany. Andrasana araky izany ny daty avoaka ny ty farany ahafahana miroso amin'ny fifidianana an'izay sy fokotany ao Antananarivo renivohitra izay. Saida angamida indray nialatsiny tamin'ny GNZ sy tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka malagasy rehetra ny tenany nanao horonan-tsary fialantsiny tao amin'ny tambazotra ho an'ny tanora GNZ ny mpiara-miasa ny vahoaka malagasy Saida tamin'iny andro ny afako maly iny. Nilaza izy fa miverina ny asa mahazatra fanaony fitsaboana marary ary nanoro hevitra ny tanora momba ny tolotra izay hitany. Tsy hivina fa izy ilay notendreny Andriamatoa Andry Rajoelina ho mpanolotsaina teknika teny Iavolo nandritra ny dinika izay niarahany tamin'ireo tanora tamin'ny 6 oktobra lasa teo iny. Nefa andro vitsy taorian'izay dia iny mo fantatsika iny fa niongana avy hatrany ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo rehetra niaraka taminy tao anatin'izany rehetra izany. Jovena Iavoloa indray lehilahy iray teo ampihinanana mangahazo maty voafoaka ny 4x4 mandeha mafy avy any. Nitrangana loza mifamovizana mahatsiravina teo ampitan'ny Jovena Iavolo tamin'iny andro ny afako maly atoandro iny. Fiara 4x4 iray izay nandeha mafy no tsy nahatazona hisatra rehefa nisy fiarabe nivoaka tampoka avy any amin'ny Jovena ka nifatratra tany amin'ny mpivarotra mangahazo composé voanjo sy ny maro hafa. Vokany lehilahy iray teo ampihinanana mangahazo no maty tsy tradrano, 3 kosa no maratra mafy ary nentina avy hatrany tany amin'ny toeram-pitsaboana sady niantso tamina finday ilay mpamily fiara 4x4 no nandeha mafy raha ny nambarany manodidina hatrany. Marina fa mpamily fiarabe eny amin'ny fanaovana lavazy eny an-toerana ity namoy ny Ihany ity ka ny hafatra ho an'ny mpamily mitandrema ihany ry zareo amin'ny fandehanana mafy diso tafahoatra io satria ny tsy fitandremanareo kely zay dia lasa miteradoza ho anareo sy miteradoza ho an'ny hafa ihany koa. Poliklinika Ilafy indray nitsahatra ny fiantohana ho an'ireo mpiasam-panjakana. Voamarina fa tsy mandray ny fiantohana ho an'ireo mpiasam-panjakana intsony ny poliklinika Ilafy. Toromarika avy amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no voarain'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity hôpitaly ity araky ny fanazavana trany.
Mbola tsy fantatra ny mety ho fiverenana ny fandraisan'ny hôpitaly ny fiantohana ho an'ny mpiasam-panjakana na tsia araky ny fanazavana ny tompon'andraikitra hatrany. Masovo Frantsay ao Madagasikara indray. Zava-dehibe ny fikarakarana fifidianana ao anatin'ny fepotona voahevitra ho izy ireo hatrany. Nandray masovo ny Frantsa ao Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana ny fiadidianan'ny Repoblika Mikael Randrianirina sy ny Prime Ministra Herintsalama Rajoanarvelo tamin'ny andron'ny alakamisy 13 Oktobra 2024. Ity masovo vahiny ity izay nirarisoa ireo tompon'andraiky mpanjakana manoloana ny andraikitra lehibe izay miandry azy ireo. Notsehivina tamin'izany ny fifandraisana misy eo Madagasikara sy la France. Maniry izy ireo mba hirona kokoa amin'ny filany fotodrafitrasa ankehitriny sy ny vahoaka ny fifandraisana amin'ny Madagasikara. Anisan'ny voaresaka ihany koa ny fitrahana ny rano sy ny herinaratra, ny fanabeazana, ny fampianarana ambony sy ny fanofanana ary ady amin'ny kolikoly. Nilazany teo anivon'ny masovo Frantsay fa hanolotra tolokevitra vaovao momba n'izany i la Frantsa ao anatin'ny herinandro ho avy ho tombotsoa iraisana no anton'izany rehetra izany. Nodinihana nandritra ny fanakalozan-kevitra ihany koa ny fanamby ara-politika ao anatin'izao teteza mita izao sy ny lafiny ampivoarana ny lafiny ara-demokratika ao Madagasikara ao. Zava-dehibe hoy ny masovony Frantsay ny fandraisana anjara feno ataon'ny sivily amin'ny dingana misy ankehitriny ary ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny fepotona fohy. Eny io moa zany tsy maintsy teny an'izay foana ry zareo Frantsay nefa tadidio fa ry zareo ihany sy no mahatonga ny Madagasikara lasa fady ranovana tahaka an'izao ary lasa mikorontandava amin'ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny Raharaha Boeing 767 izay nalaza be tao anaty tambazotritsirasira Facebook mo izany lazany Boeing 767 izany. Angatahany fitsarana malagasy ny hamoahany Interpol notice rouge ho an'andre matoa Mamy Ravatomanga. Voalazany ity taratasy ity fa nanome vola hatramin'ny $400 na 470 lavitrisa ariary ilay teratany vahiny Singa izay tompony Ihany aviation mba tsy ho hita amin'ity Raharaha ity ny anarany. Rehefa nanomboka ny asaritra ny Raharaha teo anivon'ny ACM, ireo Boeing 767 ireo izay tsy any Ihany aviation ihany koa fa any UN aviation, orinasa sinoa mo izay voalaza izay. Ity orinasa sinoa ity izay nandoa 7 tapitrisa euro na 7.30 miliara ariary tamin'ny tale general ny ACM teo aloha mba hanafianganana ny Raharaha araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Isan'ireo voatanisa amin'ity Raharaha ity moa ny ministry ny fitaterana izay Mamy Ravatomanga no ao andamosiny, ny tale general ny ACM, eo ihany koa ny tale ny ACM sitraka ary rijasoa raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Fantatra fa ny Ali Sutar avy amin'ny kompania Mahana Air no nandoa ireo vola rehetra ireo ary navantana tany amin'ny tale generaly avokoa. Tsy nijanona tamin'ilay 7.30 miliara ariary ihany ny volana aloha fa mbola nisy vola 10 miliara ariary ihany koa ny volana Jolay teo ho an'ny ekipan'ny ACM tany France ary 10 miliara ariary hafa izay noraisin'ny ministry ny fitaterana tamin'izany fotoana izany ny volana Jona sy Jolay hatrany. Nisy ny fandavam-bola ary hosetrin'izany dia efa nanome certificat d'immatriculation provisoire sy certificat de navigation provisoire CIP sy CNP hosoka izay efa nomena an'ireo mpandoha vola Ali Sutar. Ireo voatontonona sy voarorohy ireo dia samy nahafantatra mialoha fa ho an'ny Iran ireo fiaramanidina 10 ireo raha nivory tany Dubai izy ireo tao anatin'ity Raharaha Boeing 767 ity hatrany ary tsy afa-miala tao anatin'ny ity ihany koa mo andriamatoa Mamy Ravatomanga araky ny voalazan'izy ireo hatrany izay tena mbola azo lazaina fa Raharaha mafana dia mafana amin'izao ankehitriny izao izany rehetra izany. Izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino vidimy like ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.